Filohan'ilay komity pirenena mitaka ny famerenana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara na ny Îles Éparses Andriamatora Marsan Alain nisy ny antso avo napetraka izy ireo amin'ny filoha-pirenena. Natsangana tampompo ofisialy ny komity pirenena mitaka ny famerenana ny Îles Éparses izay ahitana mpanao politika maromaro, tangalamena ary ministra teo aloha. Andriamatora Marsan Alain no filoha nasionalin'ity komity izay nanao fanambarana teny alasora mikasika ny fitakiana ny tombontsoa sy ny zo izay tokony ho hiverina amin'ny malagasy. Fotoana nahafahany nandefa afatra ho an'ny filoham-pirenena frantsay François Hollande. Tsaitsaitra ny malagasy amin'ny fidosolo fiakarany fitapirana ny jirama io hoe ambarotonareo hoe mahatonga le miady mafy zao 200 milliards de mètres cubes par réserve audiovisuelle de Novae pétrole, gaz, pétrole contre transit. Am gaz tika voalohany miala-tany amin'ny désert. Ka izy ary tompony hoe ivalindrina iravoravo tanana manoloana an'izany. Fantatsika hoe mazavatra mitangera zao tontolo zao, inona mo miady areko reny, lasa mifamaly amin'ny gaz zao, inona miady areko mivarotra mialama, resaka pétrole. Zany io fantatra fa io petraka amin'ny daholo mihaino zao tontolo zao. Ka zay mahatonga amin'ny teny hoe sy olona miteny izany manonteny hoe andrasoandraso dia olona tena tsy volona ao anatin'izany tatana izany firenena izany satria da tena mitady tombontsoa satria fantatsika amin'ny jirama fotsiny zao fetraika an'izao eran'ny Madagasikara dia tena mafy raha tsika nefa ny tombontsoa tsisy olanatsony mihitsy afaka milatsika Madagasikara dia zay mantsy ny apetrako mihitsy hoe le izy mahatosahay mitsangana toy io dia tena maika ary zay nataonena ny fitondrana mazava ijery zay zao mifilohana anteny miram-pirenena naka fotoanamony zay diteny azy ametraka satria izy no tokony sotenany vahoaka malagasy ny anteny miram-pirenena eto Madagasikara ka ametraka azy fa raha tora ka mbola misy ny sakasakana sy mandrehtra aleo fasiny fitsapakely vahoaka na rehefa eto Madagasikara. Nanaitra ny filoham-pirenena rajonary mampianina hery ihany koa ty komity mitaka ny famerenana ny Îles Éparses ao amin'ny malagasy ity mba handrainy andraikiny mba hahafahan'ny malagasy ahazo tombontsoa amin'ny harem-pirenena. Isan'ny mpikambana anatin'ity komity ity ireo ministra teo aloha Ramatoa Christine Razanamahasoa, Dabera Randriamanasoa, Florent Rakotoarisoa, Organès Rakotomiantarizaka. Ao ihany koa ireo mpanao lalàna toy n'Andriamatoa Embika Anakile sy Jonah Raitla. Ao ihany koa ilay tangalamena Patrick Zakariasy. Misy ny rantsana najoro ao anivon'ity komity mitaka ny famerenana ny Îles Éparses ity anaramaso ny dingana amin'ny fampiarana ny fitakiny.